Jesosy ny mbola afaka miaona amreto mpanokonao amty toerana eto Riviera ity, afaka mizara ny fahatsaranao, ny fahavelomanao, ny fiainanao aminao, na tamin'ny hira, na ny vavaka, na ny zao fampianarana zao. Fantatro fa eto ianao Jesosy, tsy mivadika amin'ny teninao ianao, fa naharoa aza mivory amin'ny anaranao, eo afovoany ianao. Tsy zany ihany aza fa nilaza ianao fa ao anatinay ianao. Velona ny fiona sy fatokinanao zahay. Fantatray fa tsy tanteraka nefa zahay Jesosy. Zay rehetra misakana anay tsy anana anao, na inona, zave lahalana toerana eto, na ny fiainanay, na ny fonay, fa ianao rery no tompo mpanjaka tokana aminay, na konanay amin'ny firenenay. Mpino fampianarana, tondra fahalalana tsara sitraponao, hiorenanay tsara koa, amin'ny fatokinana mandravatapotra fofanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Fampianarana soratra masina raha ny tokony ho izy, tokony 45 minutes. Zany fampianarana soratra masina zany fa ny boky ny Hébreu no ianarantsika. Tsy fampianarana azy amin'ny lafiny akademika fa ahoana ny fampiarana zany boky ny Hébreu zany amin'ny fiainana. Araka voalazan'ny katekista teo dia mivory zareo any dia misy fampianarana soratra masina. Farafahakeliny 5 mandritra ny weekend. Na inona, tsika tsy manana. Ka dia leverina, ampidirina amin'ny fiangonana zay rehetra ampianarina zareo any zany a. Ampianaritsika eto. Marina fa tsy mahasolana zareo ray aman-dreny be anytsika, fa dia mba manao zay kely mety ho vitantsika. Araka zany dia ny boky ny Hébreu zany no ianarantsika androany. Na izany aza dia ho fitinina arak'izay azo atao satria tsy ampy ny fotoanasika fa mbola hanenjika ny fotoam-pivavahana izay any Montréal isika. Ny investilo any Hébreu zany dia tena azo lazaina tena sarobidy indrindra amin'ny testamenta vaovao izy io. Antony dia men'ny mpandinika lohateny izy ny hoe ny fisoronan'i Kristy, fototsy ny finoana kristianina, fototsy ny fanantenana kristianina, fototsy ny fitiavana kristianina, ary toko feno ho an'ny meny. Zay no amtina ny mpandinika ity boky ny Hébreu ity, ny mampisoronana be ny Kristy na ny fisoronan'i Kristy, zay fototsy ny finoana kristianina, fototsy ny fanantenana kristianina, fototsy ny fitiavana kristianina, ary toky tanteraka ho an'ny meny. No zavatra raiketiny zany boky zany atao ndray mijery. Mora tadidy tsara, zavatra efatra lehibe, fototsy ny finoana, fototsy ny fanantenana, fototsy ny fitiavana, ary toky feno. Raha miresaka epistily Hébreu nareo dia vita izy. Inona ny voalohany teo? Inona ny kristianina? Fototsy ny finoana, faharoa, fahatelo, ary faefatra, toko ho an'ny menina ho an'ny kristianina. Vita ny boky ny Hébreu. Niza manatrika anareo, manatrika ny boky ny Hébreu. Tsy miala am'izay. Azavaitsika fo io, nahoana ny fototsy ny finoana? Ambara am'ty fa Kristy no mpisorona be. Inona ny dikan'izay hoe Kristy mpisorona be zay? Ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fizaliana. Fototsy iorenan'ny finoana kristianina sy ny fisanganany tamin'ny maty. Ny testamenta taloha manontolo tanteraka ao am'izany. Ny fiainana nanany finoana kristianina dia lazainy apôstôly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 hoe raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny finoanay. Ary eo no mahatonga azy ho fototsy ny finoana kristianina. Azonareo no mahafototra azy zay? Zava sady tsotra ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny amin'ny fitsanganana.
ny mpisorona teo amin'ny testamenta taloha io mpisorona be io tahaka ny arona moa zany rehefa anao fanatitra ka azahoanao famelan-kely ka raha nisy nanota de makaondry de vonona io de ny rano io no azahoana famelan kely ny zanak'Israely any nefa mivitan'izay any malagasy sisisiny any tsy avy any Israely tsy nahazo ny fianakaviana manana ondro vonona ihany tsy voavelany hery kosa tontolo zao de hoy Andriamanitra ray mijanona toko fahatelony andeny faina ambiny folo fa toy zao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao de manohy sika ba fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo nomeny ny zanan'ilay tokany eo no mahatanteraka ilay atao hoe famonjena ho any zao tontolo zao universel lay famonjena ka izany ny fototra eorenany finoa inona ny fototry ny fanantenana andeha aho i Jesosy amboatra fitelana anareo ho anareo aro avy andray aho anday anareo ka izay toerako ny toerana eo le fanantenana velona hoe raha miala entiny miny dia azay mafototry ny fanantenana azy tsy zany any fa am'izao fiainanao zao koa na inona ady atrenao na de misy aza ny impossible manantena an Jesosy any fizy manana solution azay mivasika am kristiana misy kristiana moa e fotsy ny fitiavana izany Kristy sosorona be zany ijaona toko fahadimy folo ny andiny fahatelo ambiny folo de mazava tsara tsy misy manana fitiavana lehibe no zao dia manolotra ny ainy amoziny zay Jesosy mahatembony azy re eo no mahafototry ny fitiavana azy izy nanolotra ny ainy faty toko antsika kristianina zany antony rehefa manana an Jesosy anao manana zavatra rehetra na eto an-tany amarak'izay ka na inona mitady ampisaraka antsika io izy nytoroteny avy ny devoly io izy ny romanina toko fahavalo hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy faorina va zafantrano samosary saloza na fahafatesana na fiainana tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao Kristy Jesosy tokozika misy ny atao verset clé zay atao hoe andiny soratra masina falalahidiny ty boky ity koa zay voasoratra amin'ny Hébreu toko fahafolo ny andiny fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amin'ny telopolo iarahantsika mamaky eo an'izay mamadika ny boky ny Hébreu sika satria mianatra soratra masina sika eto a Hébreu toko fahafolo ny andiny fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amin'ny telopolo ary ny oloko marina de ho velon'ny finoana fa raha miemitra izy de sitraky ny fanahiko fa isika tsy mba naman'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino famonjena ny fanahy amen io no verset clé ty boky ty manontolo misy mpampianatra anay zay ahoana nametra-panontaniana aminay zao inona mahatonga ny olona tsy miemitra rehefa tonga ny martiora enjaina ny kristianina moa zany mifaritra silama musulmany am'izao fotoana zao de resaka kristianina dorana vona ho vetivety tany izy izy teo Egypta naonany tsy miemitra zareo amin'ny fotoana io tany sovietika ony tamin'ny andro communiste reny de nisy mba communauté kristiana visivisy ohatransika zao tena anao zay Jesosy amin'ny fiainanay manontolo tena tsy ala aminao a Jesosy kay nisy amin'ery zareo mpiambony eo a nanao fanamiana miaramila de nitondra basy Kalachnikov fomba spécialité ny zareo rosiany en plein culte io niditra mivaravarany transipy de sokafany na karaha tam'izany raha tratrany vavaka tonga de vonona zay mbola inao zany Jesosy zany ozy a namany ty Kalachnikovko ty zay tsy inao Jesosy mandeha anao mivoaka sofin-drano moramora anareo mivoaka sokafana mivaravarana foka sy kelikely ny olona ray ny sisa teo esorony am'izay nanao tenao tolo-kagolona tony izy za ihany anke zay antsoiny namasika verina nareo ka iranina ihany ty verina ty nareo de izy le rangany sy rovavolombelona
aiza fonareo areo ty versekleny hebreo ty zany niemotra ny kristiana tam'izany fotoany zany satria nisy nyzany empereur Dioclétien, misy Domitien, misy Néron zay namezika ny kristiana tam'izany fotoany zany rehefa tratra ny kristiana mivavaka posirina masony ampidina momba masika ao anaty rafefy amin'ny poto io apetapetaka amin'ny poto maro samihafa asina menaka dorana kristiana anao tao jiro tao anatin'izany ny kristiana eotra kristiana ary teto ny fotoana nahafatany apôstôly maro ozy ny mpandinika hitasika amin'ny contexte rehefa avy eo de ozy ny mpanoratra ny hebreo isika tsy vanamanyzay emotra ary koa no ampianarina antsika amty epistily nahona moa no ampianarina etoto arrivé ty am'izao fanombohan'ny fotoam-pivavahana zao maromaro ny zavatra ty Québec aty mampiamotra tsy voatery ho miaramila mitondra kalaknikov fa maro ny zavatra zao tototra zao misitona anao hiala am Jesosy tsika tsy mba naman'zay miemtra ka ho ty mpandinika ty tsy mampiamotra am'zareo tamin'ny andro fanenjena de zao ihany fantasika tsara ny tomobily fa misy vitesse farafahakeliny efatra na 5 de misy vitesse anankiray miavaka am'izy io vitesse marche arrière ny olona tena manana ny Kristy io izy ty mpandinika anankiray de esorony tao ny boîte de vitesse tao io marche arrière io videny tao io ka na inona zavatra ataonao eo a efa nesorony io de tsy mahafantatra fa tsy mijereno zareo jihadiste io ihany aby a ary mba misenjana koa kapiteny zareo tona tsy manana marche arrière misy zareo reto fa tete ravany bomba olona ray tena koa moa misy fampianarany fiangonany zareo raha vavy musulmanitsika tsy manenjika an'zareo samy manana ny finoana rehefa maty amin'ny finoana de matova lanitry ho an'ny vehivavy moa de mpanantenana vehivavy 50 ha ohatrany an'zeny tovavy tsara tare miandry anao de lasy tokoa le dala mitsampisaina lasy tonga de miravaka bomba de bom de volavany 10 mitsena anazy reo sitona ho any amgely sika tsy mba naman'zay emotra fa naman'zay mandroso raha izany dia lazany teo hoe ny oloko maro navely ny finoana moa ny finoana zay mamelona zay mifandray ihany koa amin'ny epistile ny Paoly amin'ny Romana to voalohany 17 no marina amin'ny finoana no velona epistile ny Paoly ho an'ny Romana misy nefa ny fony ty boky ity zay zany ny verset clé isika teo hoe sika tsy mba naman'zay miemtra ho amin'ny fahaveleza fa naman'zay tsisy manana vitesse marche arrière tsony zany anao mivoaka viety rehefa hitady te hiemotra ianao rehefa mivoaka viety de atao misy nameriny zany misy devoly mamerina misy mahay mekanika koa le devoly fa toero izy fa nambarany raikatisy teo hoe aza manaiky anazy raha piditra vitesse non tsy manana fasy mandroso sika misy fo mamelona ty boky ity teo verset clé lohateny nomesika tamin'ny voalohany hoe fisoronan'ny Kristy fototry ny finoana fototry ny fanantenana fototry ny fitiavana ary toky ho an'ny kristiana ho an'ny miny faharoa ny verset clé andininy ny fanalahidy tady te hitambosanao marche arrière le sorony Jesosy tao le marche arrière lasa zany mahatonga andre fantatsika tsara martirana salama ta Madagasikara tanora vavy 18 ans ny phrase ny mazava misafidy ianao na ity lefina ity raha mbola inao Jesosy na mandany Jesosy de afaka mandidio miamina de io de voly ataovy de bebaka anao rehefa aveo tsy hitanao hoe tsy aviasy marina Jesosy mbala te bebaka rehefa te anota moa de zay atao fora salama hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka tanako maro tsy nivatika amza ary koa mba angaviana antsy nareo tanora Timoty de modely tsara am'izany hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny fatanoranao fa aoka ho fianarana ho an'ny mimy anao manana ny rahasalamitsika modely ny amin'izany finoana mahatoky zany ny folo dia ny hebreo toko fasivy ny andininy fa 12 lasa mamaky ndray sika miara amiredony tsika fampianarany tyo dia miaraka tsara sika 9:22 miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna
fa raha tsy misy raha lasaka dia tsy misy famelan-keloka. jesosy sy maty sy ny rano nalatsany zany no fahavelomana oresaina hoe famelan-keloka dia misy olona mpanota meloka ary io no mampiavaka amin'ny fivavahana kristiana mitanota mitadiaviny jesosy ho sasany ranomasina azany mahavelona antsika hoe raha vao nanota ina tonga dia maty hoe romana 6:23 hoe fahafatesana ny tamin'ny ota tsisy taveletina pasteur ary maty etsika amenakavy fa saingy zao ambarany Isaia 3:20 ivesatra ny fahotansika jesosy nitondra ny faharoetsika izy maty teo amin'ny toeratsika ka ny raha zany dia manambara hoe voasasa madio ny mpanota rehetra zay mino an jesosy tavelona io zany no fonony boky manontolo ny mpanoratra izy mpanoratra nyty boky ty marobe ny proposition citeko fotsiny izy a fa tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny mpanoratra misy ndazazy Barnabasy Marka Lioka Aquila Apolosy Lutera manao hoe Apolosy Philippe Priscilla Silas Clément Paul etc sy ny sisa azantsika eo raha lava ny fotoana dia miresatsika eo faharoa tamin'ny taona fitirofiry teo nanoratana ny epistily ho any Hebreo a nandididina ny taona 60 ka hatramin'ny 68 taorian'ny Jesosy Kristy zany mbola teo ny tempolo tamin'izany fotoana zany ary tena mamerina matetika ny tenin'ny testamenta taloha moa zany ty boky ity a mampitaha ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izany nanoratana ity boky ty satria miboky matetika moa zany ny baiboly dia nisy nalefasana azy amin'ny testamenta vaovao ny epistily moa zany manomboka amin'ny epistily zany manomboka amin'ny romanina ka hatrany amin'ny mialohan'ny apokalipsiany Hebreo moa zany ao anatin'ny epistily ny olona nalefasana azy izy ny mpandinika dia Hebreo tonga kristiana na gentrisy izay tonga kristiana fankabeazany dia Hebreo sasany mihevitra azy hoe tany amin'ny tany Jerosalema ihany nalefasana sasany mihevitra azy hoe tany Alexandrie sasany mihevitra hoe tany Rome satria misy soratra Italia zay ao anatin'ity boky ty a dia mieritreritra sasany hoe Italia zany any Rome ka dia mety ho jiosy kristiana ny laravinahitra ohatrantsika zao a petraka tany Rome nanoratana azy satria misy soratra Italia ao anatin'ny 17 misy an'izay a Italia zay inona no antony nanoratana ity boky ity ho an'ireo olona reo zany de voalazako teo ny ampahany a voalohany ny fivavahana tamin'ny testamenta taloha dia ny mamono fanaritra sy ny sisa tonga ny fivavahana amin'ny Jesosy tsy mila fanaritra tsony dia ny kristiana ny jiosy sasany zany teverina sy azo elana ny testamenta taloha fa tokony amon'ny fanaritra ihany tokony isy mpisorona ihany kanefa efa tanteraka ao Jesosy avokoa zany ka tsy ilaina ny famonona fanaritra Kristy ilay fanaritra ilay zanakon'Andriamanitra zay manazitra ny ty verina ny fivavahana jodaisme ry zareo zany io mitadina ampianatra azy amin'ny toko faharoa andiny voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo toko faefatra andiny voalohany le fanenjeny fandraisako nareo teo io koa ny antony nampaherezina zany ry zareo aza mihevitra na de mafy azany fanenjena ataon'ny mpanjaka na amperora romanina fahatelo koa dia misy nalaza ny filozofia tamin'izany fotoana zany filozofia grika ny fampianarana romana samihafa ny fivavahana maro samihafa tady te hiala tamin'ny Jesosy mino ny antony nanoratana koa dia maro ny fampianarany diso tamin'izany fotoana zany dia nanisy n'izany fampianarana zany sasany mivavaka amin'ny anjelika sasany hoe sady atao ihany ny testamenta taloha atao ny testamenta vaovao nahisy ny mpanoratra ny Hebreo testamenta vaovao a raha mino an Jesosy maty teo ambony hazo fizarena iny ao dia mandova fiainana manak'izay ianao fa nitsena fa tsy ny anjely ny vavahana fa zavaboarin'Andriamanitra ihany io akoatran'izany moa dia amporosiana azy a sy emitra tsy zany ihany fa ampiorenana azy ny finoana fitondrantena masina ary ny azarainy ty boky ty ataoko mandaly foy zany fizarany boky zany a introduction na fampidirana ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay manana ny heviny koa ny hoe miteny amin'ny alalan'i Jesosy zanak'Andriamanitra ilay Andriamanitra ray amin'ny Kristy Jesosy zany faharoa dia ny toko voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny toko faefatra andiny faina ambin'ny folo a
dia Kristy dia ambony no iarona mpisorona be na mosesy na anjely na iza mpisorona be soko nylay iverin'ny olona teo amin'ny testamenta taloha ambony dia Jesosy amboniny zany satria sady Andriamanitra izy no zanak'Andriamanitra velona raha teo ka dia tsy azo avitahina am'ireo ny fizarana fahatelo dia ny toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ka hatramin'ny toko fahafolo azafady ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia ilazana ny fisoronan Jesosy de ny fahafatesany teo amin'ny azy zany hoe tonga lafatra feno sy tanteraka fahatanterahan'ny testamenta taloha ka dia foana ny fomba mpivavahana teo amin'ny testamenta taloha fa fomba mpivavahana vaovao no atrehina dia ny fivavahana amin'ny Kristy Jesosy sy ny fonona azy. Ny fizarana faefatra de ny toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Io zany dia fampianarana ny kristianina zay na jiosy izy na gentilisa mba iorina tsara amin'ny finoana ary ny fizarana fahadimy farana de famarana toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo amarana sahady ny fampianarana isika inona daholo no hevitra matanjaka ao anatin'ity boky ny Hebreo ty sara oritana tsisy ao anatin'ity boky ty zany hoe ho an'ny Hebreo zany tsisy ato fa misy mpandinika Pantaine sy zany Tertullien zany nametraka an'io titre io hoe epistile ho an'ny Hebreo noho ny fahitany fa miresaka ny testamenta taloha betsaka ny fomba ao amin'ny tempolo samihafa zany dia ho an'ny Hebreo ty izy mpandinika ka dia nomeny anarana izany titre hoe Hebreo zany tamin'ny 2e siècle taloany no nanomezana azy reto ny fampianarana matanjaka ao anatin'ity ny ranony Kristy no fanekena vaovao io zany tsy tahaka ny fanekena taloha tamin'ny testamenta taloha Jesosy moa nitendra nany ny fanasany tompo izy zao hoe ity kapoky ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay lasaka ho nareo ho famelan keliko io no fanekena vaovao zay amelana ny heliko ny mpanota araka nefa nilazantsika teo hoe ny fonony boky de ny hoe tsy misy famelan-keliko raha tsy misy raha lasa eo no fototra zany. Faharoa ny fanekena taloha moatsy a de misy constitution lalam-panorenana moa zany raha amin'ny fiteny Madagasikara navaozindry andro razoelona moa izy vetivety teo inona ny constitution ny fanekena teo amin'ny testamenta taloha dia ny dity folo iny misy soratra hoe aza mangalatra aza manolo aza manao zao aza manao ny soratana tamin'ny vato fisaka fa ny fanekena vaovao izy ny epistile ny Hebreo dia tsy amin'ny vato fisaka noratany zany fa ao amin'ny fona noratany fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ka dia tena sarobidy zany fampianarana epistile ny Hebreo zany faharoa ny fivavahana jiosy zay miorina tamin'ny testamenta taloha de tsy ho intsony am'izao fa miorina amin'ny finoana Jesosy Kristy ny fivavahana amin'ny testamenta vaovao tanteraka tsy hoe de foana loatra fa tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao dia ny amin'ny Kristy Jesosy ny fivavahana zay teo amin'ny testamenta taloha ampianariny ty boky ty no hoe satria tamy sainy ato hoe Joshua ery Mosesy zany daholo ny fidin'Andriamanitra de ho izy ny mpanoratra zany olona tany sainareo zany mbola hodidiny palemena na de mpisorona azy na de mpisorona be ry arona mbola hodidiny palemena zany fa ity Jesosy ity kosa dia zanak'omby tsy misy lelo tsy mba nanota izy ary io no tena mampiavaka azy ny fahamboniany ka dia tanteraka ao am Jesosy ny teny fikasana ny fanekena vaovao ny lalàna tsy misy tsony zany ny fisoroana namoana zanak'ondry tsy ilaina io satria efa ampy mavovelany heliko zao tontolo zao lay zanak'on'Andriamanitra zao nolazainy zao natoko voalohany andiny fahasivy amby roapolo raha nanondro any Jesosy zanao paravatesy zao nazany hoe ino zanak'on'Andriamanitra zay manahitry ny fanontany zany tontolo Jesosy am'izay zanak'ondry teo testamenta taloha tapitry iny a fa ny rany Jesosy no mamela ny helotsika am'izao fotoana zao ka noho zany dia misy antony lehibe zay iorena ny finoana kristiana zany fandrasasika tary am-boalohany
dia ny fahafatesana sy ny fitsanganan jesosy izay fo mamelona ny fivavahana kristiana antom-pisia ny fivavahana kristiana amin'ny lafiny rehetra ity kristy mpisorona be ity hoy izy ny mpandinika dia zao no hoe tena zanak'andriamanitra velona izy faharoa manana hely handresy ny fahavalo izy de ny demonia fahavalo rehetra de efa natao fitoerany tongony mamela heloka sy manadio izy mampiavana ny mpanota amin'andriamanitra izy ary mifona ho antsika koa aza raha ny toko faharoa mandiny fahadimy andiny fahavalo ambiny folo raha vao manota isika dia mifona ho antsika ity kristy mpisorona be ity ary farany moa de ny hoe ny tsy hemora asika mandra-pahatapitry ny fofonantsika fa misy anatra lehibe inona ny tokony ataosika zay ny fampianarana ny boky zay ny fampianarana ny boky fa misy ten'andriamanitra inona ary ny tokony ataosika raha jesosy no fototsy ny finoana fototsy ny fanantenana fototsy ny fitiavana fototsy ny fiainana kristianina koa azy ary toky fiainoantsika de inona ny tokony ataontsika manoloana zany andeha sika maky ny toko fahatelo a nandiny fahafito otra fahavalo sy ny ambarana sika azy hebreo ihany a toko fahatelo nandiny fahafito sy ny fahavalo mba mahita ianareo a dia miara-mamaky sika amin'ny anaran'i jesosy ko araka izay lazay ny fanahy masina hoe anio raha ihany ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny andro ny fahasosorana tamin'ny andro ny fakapanahy tany anefotry dia ny andininy faha 5 koa mba ovakisika zafady miaraky sika amin'ny anaran'i jesosy raha atao hoe anio raha ihany ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny andro ny fahasosorana zay tiany epistily no any hebreo de zao andray décision ferme anao anio aza manamafy fonao inona moa dikan'izany hoe mibeba fa anio le kristy mpisorona be hiditra amin'ny fiainanao hitondra lay tena fiaina hitondra lay tena famelan-kelo atonga anao sy anana vitesy mahasarerentso fa tsy misy afa-tsy mandroso tsika tsy mba naman'izay mihemotra fa naman'izay mandroso fa ny mihemotra de mankany ny fahaverezana ingany itsika rehetrarehetra samy ana avao ny fanakena eo anatrehan' jesosy hoe anio ah jesosy isory tao ny mahasarera tsisy anavao ny fanakena eo anatrehanao ah anolotra ny fiainako manontolo ho anao ah satria ny fony ny finoko dia ny ranao zay nalasakao ny fahafatesanao sy ny fitsangananao zany ny mamelinahy ka mahazo ny fiadananao eto an-tany ary mahazo ny fiadanany koa andanitra rato zay voninahitra eo an'andriamanitra zay sy zanaka ary fanay masina zay fazatra amin'ny taloha indrindra ka ho manaka zay vavaky sika sotranao zahay le jesosy tompo ny fiainanay mbola nomenao zany epistily ho any hebreo zany mangataka aminao zahay finoy ny fanainao mba tsy hemotra fandroso tsy hiala aminao mandra-pahatapitra ny fofanay sotra jesosy io amen de misangana raiso ny tsodrano